Andery havana ho iraitsika ny hira fanentanana amin'ny hazakazaka masina ny andininy voalohany ihany. Ampitombona aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Anio riavana dia alahady natokantsika eto amin'ny nivon'ny FJKM hitondranam-bavaka ny asa topaza na ny asa toeram-panarenana zaza. Andeha riavana hisaotra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika ka hifandimbiasantsika ny mamaky ny fideranan'Andriamanitra. Izao no mamaky izay tsy misoratra eo amin'ny fafana ary ianareo kosa no mamaky izay misoratra eo amin'ny fafana ary amin'ny fiafarany dia rahantsika mamaky izany. Ndesika hisaotra an'Andriamanitra manao hoe: velona Jehova isaorana ny vato lampoko, asandratra ny Andriamanitra ny famonjenantsika. Samy midera ny anaran'i Jehova avokoa, fa ny anarany ihany no misandratra ambonin'ny tany sy ny lanitra ny voninahiny. Iombona antsika amin'izay eo fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Yeah.
mivavaka sika ry havana. Velona tokoa ianao ry Tompo Andriamanitra rainay eo, ka isaoranay ny anaranao ny amin'izany fahalehibiazanao, ny amin'izany herinao, satria ianao Andriamanitra mahagaga sy tsy takatra ny sainay ny fahefana izay anananao. Misaotra anao izay Andriamanitra, fa ny fandresena izay anananao dia nomenao anay fiangonana ihany koa izany. Rehefa manaiky anao izahay, rehefa manana fifandraisana aminao izahay, ary rehefa manana fiainana miaraka aminao izahay, dia manana izany fandresena izany. Fa misaotra anao ihany koa izay Andriamanitra, fa rehefa eo ianao dia mamonjy anay mandrakariva amin'ny fotoan-tsarotra izay lalovanay. Manatrefeno izao fanompom-pivavahana izay ho tanterahana izao Andriamanitra, ho voninahitry ny anaranao rery ihany, ny anaranao Jesosy. Amen. Mipetraha ianareo ry havana. Dia mbola manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra ny sampana sekoly alahady amin'izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Koa manasa antsika ankizy tanora ary ny sampana sekoly alahady rehetra mba hitsangana. Ny tenin'Andriamanitra izay atolotra antsika androany dia ao amin'ny Galatiana 5:1. Sokafo amin'ny baibolintsika dia andao jerentsika ny Galatiana 5:1. Rehefa hitantsika izany dia andao aloha sika hivavaka. Jesosy ampianaro izahay hiaina sy hivelona amin'ny teninao, satria tsy ny mofo ihany akory ny hivelomanay fa ny teny rehetra izay aloako ny vavanao Andriamanitra. Ka ao kara ny fanahy masinao hiasa aty anatinay ary ampitoero aty amin'ny fonay ny teny rehetra izay ho renesinay. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay mivavaka. Amen. Rehefa hita ny Galatiana 5:1 dia andao iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy antsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azony zioka amin'ny fanandevozana intsony. Amen. Mahazo toerana isika. Andao tantara kely iray no andraisantsika lesona ny amin'izany ten'Andriamanitra izany. Dia ny tantara n'ilay voromahery. Nisy rangahy iray nipetraka tao amin'ny rony atao hoe valanjava-poary rony. Ity rangahy ity moa dia anisan'ny olona tena tia biby, indrindra fa ny vorona. Rehefa iny izy nijery ny biby tsirairay iny no nasendra nahatazana voromahery lehibe teny an-tendrony hazo izay avo dia avo tokoa. Amin'ny mahatia vorona azy moa dia niezaka izy nitady ny hevitra hiantsona ilay vorona mba hanantona azy, saingy tsy nety azo n'ilay vorona. Dia nitady hevitra hafa indray izy ka tapaka ny heviny fa ametraka ireny arato famandriana vorona ireny izy ary asiny sakafo mety anitona ny mason'ilay vorona eo amboniny mba azony azy. Nelanela naombo ny tetika, azony ihany ilay voromahery lehibe ary dia nataony tao anatin'ny rony kazy izay fitoerana vorony rony
ary noentin'ilay rangahy nanaraka tamin'izay rehetra nalehany. Fataon'ity rangahy ity moa rehefa maraina dia fatorany amin'ny tady ny tongotr'ilay vorona, izany hoe fatorany amin'ny tady lavabe izany ny tongony dia avoakany amin'ny tranony dia alefa mandeha eny amin'ny lanitra eny ilay vorona, ary rehefa miantso ilay tompony dia midina izy ary miverina miditra ao amin'ilay tranony indray andro ary rehefa sendran'izy mpizahatany niditra tao anatin'ilay valan-javaboary dia gaga izy sady nalahelo nahita ilay vorona tao tsy afa manidina lavitra akory fa voafetra ny azony aleha noho ilay tady izay mitazona ny tongony. Lasa ilay mpizahantany nanantona an'ilay tompony voromahery dia nanontany an'ilay tompon'ilay voromahery hoe inona no ilainao sy tianao omeko anao fa avitsory andeha io vorona io. Namaly azy ilay rangahy sady nitsikina nanao hoe mafy angeny nahazoako an'io koa avototra ahoana moa. Dia nitalao anefa ilay mpizahantany satria tena nalahelo an'ilay vorona izy, sady nalahelo izy ka dia nitalao an'ilay tompon'ilay vorona. Noho ny farany dia nanaiky ihany ilay tompony, dia rehefa azony raha n'ilay izay ilainy dia natsoa ilay vorona dia navoakany ary nivahany ny tadiny dia nalefa nanidina. Noho ny efa tonga teny amin'ny fetra falehan'ilay vorona isan'andro anefa dia nihidina indray ilay vorona ary miverina niditra nakao amin'ny tranony ihany izy. Inona ry havana ny afatra tiana ny lesona tiantsika ho ampitaina izany. Indraindray tokoa isika dia manao tahaka ity voromahery. Ny voromahery tokoa dia afaka manidina ny kilometatra maro, nefa toy ilay vorona teo dia afaka manidina izy, afaka manidina lavitra, nefa no ilay kofehy izay mamatotra ny tongony dia voafetra ihany ny andinany. Dia isika koa noho ireo fahazaran-dratra sy ny fahotana maro mamatotra antsika dia nafoiny izany latokan'Andriamanitra mba hanapaka izany gejantsika izany. Saingy indrisy fa isika mihitsy indraindray toa tsy mahafoy ilay fahazaran-dratsy toy ilay voromahery, na dia efa mivahana aza ny tongony nalefa izy dia mbola niverina indray dia niditra tao an-trano izay nangejana azy ihany. Koa andeha arany asiantsika vidin'ilay raha izay nalatsaka Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika hiala eo ambanin'ny fanangejan'ny fahotana izay ataon'ny devoly antsika. Satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ahoana moa ilay Galatiana 5:2, ho amin'ny fahafahana no nahafahan'i Kristy antsika ka tomoera tsara fa aza mety azon'ny zioka amin'ny fanandevozana intsony. Hivavaka tsika. Jesosy tany izay fa tsy mahatana anao, dia ho anao Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha ry havana iain'ny tenin'Andriamanitra isika ka ho iraintsika ny hira mialohan'izany. Tenin'Andriamanitra isika to. Ny teny izay vakiana dia arak'izay voasoratra eo amin'ny fafana. Daniel 3:7, 5:20 ka hatramin'ny 7:30. Matio 5:20, 5:20 ka hatramin'ny 7:30.
Apokalipsy toko faharoa andiny 720 ka hatramin'ny 720. Fa milohan'izany dia mbola hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra be fitiavana, mideranao izahay no nysoa rehetra no menao anay. Tamin'ny voalohany dia niteninao no naharianao ny tany sy ny lanitra. Niteninao dia mpahary hatramin'ny voalohany. Koa anio amin'izao andro izao Jesosy, dia tafavory atao andretrehanao indray izahay mba haharianao anay hitovy endrika amin'ny zanakao. Efa nampanantena anay ianao fa tsy hiverina foana aminao ny teninao raha tsy efa nahavita ny nanondranao azy. Koa manatreh manontolo izao fotoana izao Jesosy, feno ny fanahy masinao izahay. Misaotra Tompo. Amen. Ny teny rehetra dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia talanjona ny Nebukadnezara mpanjaka, ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolontsainy hoe: motsy 3 lahy mifatotra va no natsipitsika tao anatin'ny afo? Dia namaly ny mpanjaka reo ka nanao hoe: maro ny zanitry mpanjako. Ary hoy izy: ka indro ao mahita efadady tsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo, nefa tsy maninona akory izy. Ary ny fijery rehefa efatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Dia nanatona amin'ny varavaran'ny lafaoro misy afo mirehatra Nebukadnezara ka niantso hoe: ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego, mpanompon'Andriamanitra avy indrindra, mivoaka avy aty. Dia nivoaka avy teo anaty afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia ny fanatona sy olom-panjaka sy ny mpanapaka sy ny gobernora ary ny mpanolontsain'ny mpanjaka, ka nahita ireo lehilahy ireo fa tsy nanan-kera mpanionona ny tenany akory ny afo, na ny singam-bolo nikaingina tamin'ny lohany, na ny vaolobany, na ny ovany lobany, ary tsy misy fofona hafa akory taminy. Nebukadnezara nitely ka nanao hoe: isaorana hoe Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego, izay naneraka ny anjely ny hamonjy ny mpanompony, izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany, tsy hanompona hivavaka amin'izay andriamanin-kafa fa izay andriamaniny ihany. Ka dia manao ny lalàna fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa mpiteny rehetra izay manao teny tsy mety amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia ho tetitetehana ary atao trano fivoahana ny tranony, fa tsy misy andriamanin-kafa mahavonjy tahaka izao. Ary Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nasandatry ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny feny. Mbola hitoy ny vakiteny. Ary rehefa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izany, dia natopatopany alon-drano izy fa notohanany rivotra. Ary amin'ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Ary noho nahita nitsangatsangana tambony ranomasina ny mpianana dia raiky tahotra ka nanao hoe: matotoy io. Dia niantso izy noho nitahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe: matoki fa izao ihany, aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe: Tompoko, raha ianao ihany dia saivy manantona anao eny ambonin'ny rano aho. Ary hoy izy manatona. Dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anatona an'i Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra raha voany letika izy. Dia niantso hoe: Tompo, vonjeo aho. Ary naninditra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe: ry kely finoana, nahoana no nianany ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izy teo an-tsambo kely dia niakoaka teo anatrehany ka nanao hoe: zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Fa aminareo izay sisa any Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny atao hoe sandan'ny Satana, dia izao no lazaiko: tsy ho resahako entana hafa ianareo, kanefa izay nananareo dia tamymafy mandra-piaviko. Ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa, ary iandry azy amin'ny tendromby izy ka hanorotoro azy toy ny voatorotoro vilany tany.
dia araka izay efa noraisiko tamin'ny raiko ary omeko azy ny kitana fitarikandro izay manatsofona aoka izy iaina izay lazainy fanahy ny fiangonana ray masina manao sinana. Hitsenantsika ny afatr'Andriamanitra ry havana dia andeha ho iraintsika eo am-pitsanganana ny hira voalahatra. Ho aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tantely amam-bahona riavana ny fiainana. Misy ny mangidy fa misy ihany koa ny mamy. Eo ampiatrehana an'ireny olana maro samihafa na ireny ady-piainana izay miseho amin'ny fiainantsika ireny anefa dia manana safidy ianao. Manana safidy ianao. Ka ny safidinao na ianao hiady rery na ianao hiady miaraka amin'ny Jesosy. Na ianao hiady rery na ianao hiady miaraka amin'ny Jesosy. Fa tsy mitovy mihitsy anefa ny tsirony hoe ianao miady rery sy ny hoe ianao miady miaraka amin'ny Jesosy. Izany ry havana no hitondrana ny tenin'Andriamanitra amiko sy aminao anio arak'izay hita ao amin'ny Daniel toko 7 ny 2:4 hatramin'ny 2:30. Fa hitsongana manokana amin'izany ny 2:20 sy ny 2:7. Ka ny afatra ho antsika amin'izany dia izao hoe rehefa eo Jesosy dia mamonjy anao izy. Rehefa eo Jesosy dia mamonjy anao izy. Fa ny faharoa, rehefa eo Jesosy dia mamonjy ny hafa izy. Rehefa eo Jesosy dia mamonjy ny hafa izy. Hidirantsika avy hatrany ary ny fizarana voalohany hoe rehefa eo Jesosy dia mamonjy anao izy. Ny 2:20 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Nebokadnezara ny teny ka nanao hoe isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego izay naniraka ny anjely ny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompo na hivavaka amin'izay andriaman-kafa afa-tsy ny andriamaniny ihany. Amen. Zao le tantaran'izy teo. Rehefa tsy nanaiky hiankohaka tamin'ny sampy izy telo mirala reto dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego zany dia tezitra ny mpanjaka. Rehefa tezitra ny mpanjaka dia nasainy nafanana impito ilay laforo, ary rehefa nafanana impito ilay laforo dia nalefa tao izy telo mirala. Saingy izao anefa ny zava-nisy
satria tena natoky an'Andriamanitra izy telo mirahalahy reto, dia narovan'Andriamanitra izy. Io le fiarovan'Andriamanitra an'izy telo mirahalahy io le hita Nebokadnezara mpanjaka dia natonga anazy ny teny hoe toa endrika zanak'Andriamanitra ozy izy ilay faefatra izay hita tao anatin'ilay laforo izay mirehetra hafa. Izany ry havana dia maneho amintsika fa rehefa tena mino an'Andriamanitra isika, rehefa tena mifikitra amin'Andriamanitra isika, dia mamonjy atsika izy amin'izay mety ho karazana ady rehetra atre atsika. Fa maneho amintsika ihany koa izany ry havana fa Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra, ny Andriamanitra izay ivavahantsika, ka anana ny fahefana avokoa ny zavatra rehetra ety ambonin'ny tany sy any an-danitra any. Izao anefa ry havana, mila tena mahazo antoka isika fa ilay Andriamanitra izay ivavahantsika dia tena miandany amintsika mandrakariva, ka ao anatin'izany dia tsy tokony hanana fisalasalana eo ampiandrasana ny famonjena izay atolony atsika isika, izay famonjena efa nampanantenainy atsika. Ary raha miantehatra amin'io fahamarinana io isika dia tsy ho diso fanantenana mandrakizay. Andriamanitra ry havana dia tsy mamela anao hiletika ao anatin'ny loza zany, fa maneho ny heriny izy mba hamonjeny atsika fa amin'ny fotoanany. Hitanareo tsara le nahazo amin'ny Petera teo, tsy hoe rehefa niletika tamin'ny Petera dia ozy Jesosy hoe any ianao any, izay koa no nataony, fa navota amin'ny Petera, niraisa amin'ny Petera ary novonjeny Petera. Dia izao sy anao koa ohatran'izany, rehefa tena matoky an' Jesosy Kristy ianao dia izy no mamonjy anao. Dia izao le izy ry havana, ary tao amin'ny Jesosy Kristy izy dia nanaiky ny hamonjy atsika, Andriamanitra le resahany eo, ka io fanekeny io dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, ary tsy misy afaka ny anova n'izany faneken'Andriamanitra amintsika izany. Ny finoantsika arak'izany no hery manosika atsika hifikitra amin'ny Jesosy, ary io finoantsika io ihany koa no tady-pitiavana hitazoman'Andriamanitra ny fifandraisantsika aminy. Misy fotoantsika efa tena reraka, efa tena tsy mahavita intsony, efa tena kivy, fa izy mihitsy, izy Andriamanitra mihitsy no mitondra atsika, mampahery atsika amin'ny alalan'ny fanamasina. Ny anjaranao anatin'izany ry havana dia izao: mila mino ianao fa eo akaikinao foana Jesosy Kristy ary afaka mamonjy anao izy. Ny finoanao no mahavonjy anao, ka noho izany ry havana, mety eza ino an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, ary aza misalasala intsony, fa hoy Jesosy hoe tsy efa voambarako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tsara ry havana io Jesosy ivavahantsika io, ary tsy vitany hoe tsara izy, fa tena mahery sady mahagaga. Tsy hoe tsaratsara fa tena tsara izy. Ary izao satria izy tsara, rehefa mino azy ianao, rehefa tena matoky azy ianao dia mamonjy anao izy. Fa tsy ianao ihany ny voavonjy ao anatin'izany, fa vonjeny ihany koa ny hafa ao anatin'izany. Izany no idirantsika amin'ny fizarana faharoa hoe rehefa eo Jesosy dia mamonjy ny hafa ihany koa izy. Andeha ne raha antsika mamaky ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy: ka dia manao lalàna aho fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny rehetra izay manao teny tsy mety amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia ho tetitetehana ary atao trano fivoahana ny tranony, fa tsy misy andriamanikafa mahavonjy tahak'izao. Amen. Hitantsika eo ry havana, hitantsika eo fa rehefa nahita ny famonjen'Andriamanitra n'izy telo mirahalahy reto i Nebokadnezara mpanjaka dia nanao lalàna izy ho an'ny firenena samy hafa rehetra. Izany hoe resy lahatra tamin'ny zava-bitan'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego Nebokadnezara eto, ary vakivava mihitsy izy ny teny hoe fa tsy misy andriamanikafa mahavonjy tahak'izao. Rehefa tena matoky an'Andriamanitra zany izy telo mirahalahy reto dia voavonjy, fa niaraka tamin'izany dia voavonjy ihany koa ny mpanjaka, ary rehefa voavonjy ihany koa ny mpanjaka
dia vokatra ny zavatra nataon'ilay mpanjaka, dia voavonjy ihany koa ireo firenena samihafa. Teto izany dia nataon'Andriamanitra fitaovana hamonjena ny hafa izy telo mirahalahy reto, satria tena natoky an'Andriamanitra. Mitodika amintsika fiangonana ny tenin'Andriamanitra ny riavana, mitodika amin'ny zasy anao izao tenin'Andriamanitra izao. Tena manaiky tokoa ve ny fiangonana ho ataon'Andriamanitra fitaovana hamonjena ny hafa? Tena manaiky tokoa ve isika kristianina ho ataon'i Jesosy Kristy fitaovana hamonjena mpiara-belona amintsika? Ny atao hoe kristianina mantsy dia tsy hoe olo-tokana na azo vahaolana manokana ny amin'izay mety ho problème ananany, fa olona novahan'Andriamanitra ny olany mba ho tonga vavolombelon'ny famonjen'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Andriamanitra izany ry havana dia tsy maneho ny heriny amintsika ihany mba ho antsika samy irery, fa nataony teo amin'ny fiainantsika izany mba ho hitan'ny olona rehetra. Ka ny fahitan'ny fiarahamonina izany famonjen'Andriamanitra ataony eo amin'ny fiainanao izany, ny fahitan'ny fiarahamonina izany no mitarika azy ireo hanana fanantenana ka andraisana izy ireo ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny olona voavonjy araka izany dia nataon'Andriamanitra fitaovana mba hamonjena ny hafa. Izay ilay ambaran'i Jesosy Kristy hoe minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjeny anao sy ny ankohonanao. Fa eo ihany koa ilay hoe ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahaza avy an'izao tontolo izao. Havako, avelao Jesosy hiasa eo amin'ny fiainanao, fa rehefa miseho eo amin'ny fiainanao voninahitr'Andriamanitra dia ianao io mihitsy no lasa filazantsara ny Jesosy Kristy velona, ianao io mihitsy no ataon'Andriamanitra vavolombelona hitory an'izany famonjen'Andriamanitra izany. Tsy hoe ny herinao izany no andeha hamonjenao ny hafa, fa ilay Kristy izay velona ao anatinao no hitan'ny olona ka andraisany an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ihany koa. Fa mialohan'izany anefa ry havana, araka an'ilay nahazo an'izy telo mirahalahy reto, dia ny fiainako sy ny fiainanao ihany koa izany tsy maintsy handalo fizahan-toetra, tsy maintsy ho avy ilay mafy, ary ho mafy amintsika izany, saingy izao hanamafy ny finoantsika izany. Ho mafy amintsika izany, saingy hanamafy ny finoantsika an'Andriamanitra izany. Ary rehefa ao anatintsika izany finoana izany dia io finoantsika io no hamonjy antsika sy hahafahantsika mamonjy ny hafa ihany koa. Eto amin'ny Saint FJKM dia alahady natokana hitondranam-bavaka ny asa topaza androany, efa voambara teny am-piandohana na ny toeram-panarenana ny zaza. Ny Instady ry havana dia namoaka atontanisa toy izao: 780 faingo 7 isan-jato ny ankizy eto Madagasikara no tsy misitraka ny roa amin'ireto zo fototra ireto farafahakeliny, dia ny fanabeazana, ny fahasalamana ary ny trano hipetrahana. Anisan'ny ady izay tsy maintsy atrehantsika izany ry havana, saingy izao Jesosy nefa niteny tamintsika ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, kanefa matokia fa izao fa naresy izao tontolo izao. Ary efa ny Jesosy Kristy ny fahefana rehetra, anana fahefana daholo ny zavatra rehetra, fa androany izy ry havana. Nisafidy anao izy, nisafidy anao izy androany mba ho fitaovana mahomby hoentina hamonjena ireny zaza sy ankizy izay ho avy ny firenena ireny. Ka izany mahatonga azy miteny aminao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany, koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Fiandriavana dia izao, mamonjy anao Jesosy, mamonjy anao Jesosy, ary ny safidy anao izy hamonjy ny hafa ihany koa, satria tena tia anao Jesosy. Dia mahireza ry havana, miorena tsara, aza miova ho an'Andriamanitra rery voninahitra. Amen.
Hivavaka sika ravana. Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay eo. Sotranao izay ny amin'ny teninao. Tena menatra nefa izay Jesosy. Menatra izahay satria vokatry ny tsy finoanay anao dia tohatra ny hoe tsy miasa eo amin'ny fiainanay izany ianao. Tsy tsapanay hoe tena miasa eo amin'ny fiainanay ianao Jesosy Kristy. Vokatry ny tsy finoanay anao dia na dia izahay tokony ho fitaovana dia hamonjy ny hafa aza. Noho izay indray ny lasa fitaovana mandetika ny hafa. Tena mifony izay Jesosy. Menatra anao izay Jesosy. Fa maro dia maro ny zavatra tiana hifonana aminao. Indreto izahay. Samy hanonona izany amin'ny fanetretena. Ataonay ao anatin'ny fahanginana eo anatrehanao. Fantatray Jesosy, fantatray fa Andriamanitra tsy avy antso marina ianao, fa ny mpanota mba hibebaka. Fantatray fa renao izany fifonana izany, izany fibebahana izany, izany fitalaona izany, satria ianao Andriamanitra fitiavana. Amin'ny anaranao ny vavahana toy izany. Amen. Manasa anareo ry havana hitsangana handray. Zao ary havana ny teny famelan-keloka ao antsika izay ny bebaka marina tokoa. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomena ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho azy ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa amin'izany dia ambara fa voavela ny helokareo noho ny anarany masina. Amin'izao sisa izao aza manota intsony. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny heloka. Sy voasarina ny fahavintana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah heloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy.
Anderiavana iarahantsika manonona ny fanekempinoana alarana fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra ny taloha indrindra ka mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy izany latokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy famarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy hariva ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho, izy manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Manasa anareo ry havana mipetraka. Angatantsika ny atokopira hanao hira anankiray. Hivavaka isika ry havana.
Andriamanitro, misaotra anao izahay. Misaotra anao izay ry Andriamanitra izay tompon'ny fiangonana. Satria Andriamanitra masina ianao, ary Andriamanitra fitiavana ianao, ary indrindra Andriamanitra manome valisoa ho an'izay mivoaka mpandresy ianao. Ianao no mamonjy anay, ary tsy misy hafa afaka mahavonjy anay afa-tsy ianao rery ihany. Misaotra anao izay Andriamanitra, misaotra anao izay fa mbola afaka hangataka indray, dia hangataka aminao ilay Andriamanitra izay dada anay. Andriamanitra, ianao no niteny fa n'aiza no hiangona ny roa na telo ny anaranao dia eo afovoany ianao. Indreto izahay hanondrika ny lohanay, ampibanjina ny fonay aminao Jesosy Kristy. Angataka izay mba iriny fonay ho an'ny fianakavianay, ho an'ny ankohonanay, ho an'ny asanay, ho an'izay mombamombanay rehetra, ho an'ny fahasalamanay, ho an'ny taranakay, ho tanteranay ao anatin'ny fahangina. Andriamanitra, tahio izahay tsirairay avy izay tonga eto. Mety misy aminay Jesosy ny ao anatin'ny olana, ianao ny amany olana, misy aminay ny trapa aoriana. Ianao Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana, no ampahery sy ampionina azy ireo. Ao ny tratran'ny tsy fahasalamana Jesosy, ianao no anasihitra anazy ireny, sy izay maro samihafa tsy voatanisanay. Dia aokane mba hibanjina anao hatrany izahay, mangataka aminao izahay ho an'ny fiangonanao, tononay manokana amin'izany. Ny hevitrika Mahasalema vaovao izay nametrahanao anay. Ianao Jesosy Kristy no hiasa amin'ny fiangonanao, ka tahio ny mpitandrina, ny ankohonany, tahio ny fiangonana, ny mpihevitra rà, ny birao-piangonana, ny diakona sy ny lolona, ny sampana maro samihafa, sy izay rehetra tsy voatanisa. Jesosy, ianao mahalala mombamomba anay tsirairay avy, ho any amin'iza moa izay Jesosy, raha tsy ho ao aminao rery ihany. Fa tahio koa Jesosy ny firenenay, tahio ny firenenay, mba ho tanteraka aminay tokoa le hira-pirenenanay, hiadana sy ho finaritra, sambatra tokoa izahay, fa ho marika Jesosy, fa ho mpianatra ao tokoa izahay. Dia raha anay manona le vavaka nampianarinao anay manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinana ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao ny eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io ny anina zaza anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny finaritra mandrakizay. Amen. Andeha iaino ny asan'Andriamanitra isika ry havana. Elaelevana nterina ny fiarabana indray ho antsika rehetra, mpianakavy finoana amin'ny alahady mamarana ny volana aprily ity. Ity moa zany no alahady farany arak'izay nambarako izay, dia misaotra an'Andriamanitra indray isika tamin'izay rehetra ny tantanany sy ny fimbinany ary namindrany fo tamintsika, dia ny fahasoavany ane ho amintsika lalandava. Dia manantena indray isika fa mbola azo volana vaovao indray, afaka andro vitsy dia hitsenan'izany volana vaovao izany indray isika, ary dia ho avaozo mandrakariva ihany koa ny famindrapony ho amintsika. Avy amin'ny sapana vokovokomanga synodam-paritany Antananarivo andrefana. Toy ny fanao isan-taona dia isy indray ny fivorimbe sy ny filaharam-be izay ho tanterahan'ny sapana vokovokomanga ato amin'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana ny zoma voalohany volana Mey ho avy izao sy ny sabotsy faharoa ny volana Mey zany
eny amin'ny terrain mahitsy no anaovana an'izany fihaonam-be sy filaharam-be izany. Ny fandaharam-potoana moa zany dia ny zoma voalohan'ny volana Mea, eo ny fanompom-bavahana fanokafana, eo ihany koa ireo fifaninanana samihafa ara-panatanjahantena sy ny ara-kolotsaina, dia ny sabotsy faharoa ny volana Mea moa zany no anaovana an'ilay filaharana sy ny fanompom-bavahana. Zay zany ny fandaharam-potoana ny sampana vokovoko-manga sy notaparitany mahakasika an'izay filaharam-be sy fihaonam-be izay. Ny fikambanan'ny diakonina sy ny olona sy notaparitany Antananarivo andrefana ihany koa dia anao ny fihaonam-be amin'ny sabotsy ho avy zao eny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina ny vato no anatanterahana zany fihaonam-be zany, koa dia ilazana zany isika fikambanan'ny diakonina sy ny olona eto Salema moa zany monjy an'izay fihaonam-be amin'ny sabotsy ho avy zao izay amin'ny sivy ora sasany fotoana manomboka. Ny fandaminana dia isy fiara zany iombonana zany hitondra antsika hoeny fa mba misoratra anarana kosa zany sika hatramin'ny alakamisy ho avy zao hatramin'ny 5 ora hariva zany ahafahana maka sy mandamina an'izay fiara iombonana ho alaina izay. Zay zany ny amin'ny diakonina sy ny olona eto amintsika. Ny sampana Dorcas dia asain'ny sampana Dorcas eny amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga ny hariva noho ny fetim-bokatry izy ireo moa zany no antony anasany an'izay sampana Dorcas eto amintsika izay. Ny fotoanana roa zany rehefa avy eo dia amin'ny 2 ora tolakandro eto amin'ny fiangonana zany. Ny fanamina moa dia ny t-shirt sy ny jupe be zany miampy ny shalina moa zany. Zay zany no fanamina hoentina mamonjy an'izay fetim-bokatry ny sampana Dorcas eny amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga izay. Ny SK4FK dia maneho fisaorana antsika ny amin'ny fiombonana tamin'ny fisindana omaly izay notanterahana teny Ambatofotsy, dia ireny moa zany natao dia azahoana indray miavao, azahoana hery vao amin'ny fampandrosoana sy ny fanabeazana. Zay ihany koa moa zany tena tanjon'ny ilay sampanasa eto amintsika ny SK4FK amin'izay fanabeazana sy ny maha-kristianina zay, kanefa eo ihany koa ny fanabeazana amin'ny maha-olombelona. Dia totosa soamatsara zany omaly dia isaorana ny fiangonana zay nandray anjara tao anatin'ireny ny ary manasa ihany koa ao antsika fiangonana zany. Ao anatin'io moa zany misy antsika maro samihafa sy zavatra atao araka nambarako teo hoe ao ny fanabeazana na ny ara-tsaina na ny ara-batana. Dia isaky ny sabotsy zany misy n'ilay zomba zany zay ataon'izy ireo manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ka hatramin'ny 7 ora sasany eo amin'ny adiny 2 eo zany misy an'izay zomba zay isaky ny sabotsy. Eo an'izay te handray anjara moa zany dia asaina ho amin'izany fanaovana ny zomba izay. Ny fikambana mpitoroteny sy katekista mampiomana ny mpikambana rehetra ao anatin'ny fikambana mpitoroteny sy katekista fa amin'ny heriny an'io zany rehefa tapitra ny fanompom-bavahana voalohany dia isy ny fivoriana zay ho tanterahana, isy fanapahan-kevitra moa zany ho raisina ao anatin'izay ka dia miantso ny mpikambana rehetra zany mba ho tonga fa zava-dehibe zany no andraisana fanapahan-kevitra amin'io fivoriana amin'ny heriny an'io izay. Ny amarana koa azy ry havana dia mahakasika ny alahady rehefa faran'ny volana tahaka an'ity moa zany nanomboka tamin'ny 2 volana lasa teo tsika dia efa nanomboka n'ilay hoe rakitra soa eto amin'ny fiangonantsika ho amin'ny fanorenana izy io, tsy hoe rakitra vao na ny fironona akory izy io fa ilay rakitra faharoa ihany ilay an'ny fanorenana ilay ataontsika io zany no navadika an'ilay hoe rakitra soa dia ataontsika ety amin'ny altara izy io ho amin'ny asa fanorenana. Ny fandaminana moa zany dia atao aloha zany le rakitra rodorodo na le rakitra soa moa zany ny ilazantsika azy ety amin'ny altara ety ao anatin'ireo vata ireo. Dia rehefa vita zay araka ny nambarako teo le rakitra faharoa ihany iny, rehefa vita zay dia miroso eny amin'loantsika tahaka ny mahazatra indray ny diakonina avy eo manatiny rakitra voalohany sy ny rakitra fahatelo. Zay zany dia avy eo miaraka tolotra izy tahaka n'izay efa natao tamin'ny 2 volana lasa ihany io rakitra zay tanterahantsika isaky ny faran'ny volana zany tsika dia manao an'izay rakitra soa izay dia amin'ny alalan'ny firotorodoana ety amin'ny altara tahaka indray manao rakitra manodidina rehefa amin'ny andro faraisany ireny no anatanterahανtsika azy. Zay zany no fandaminana izy manampy ateriko tsara zany fa tsy rakitra ny fironona akory izy io fa io rakitra faharoa ho
ho amin'ny fanorenana io ihany ary tiana manambara amintsika fa efa iroso amin'ny fanaovana n'ilay dalina amin'ny riana voalohany zany sika zao mbolina maromaro ihany ny atao hoe eo amin'ny apatelo ny vola zay ilaina zany zao no azontsika ao anatin'izay anaovana ny dalina izay. Ny vy efa misy hazo efa misy ao zany fa tsy hoe ny vy efa misy hazo akory, tsy hoe ny vy efa misy hazo anina fa ny hazo koa mbola misy hovidiana, mbola maromaro ihany any amin'ny 10 millions d'ariary any resaka hazo fotsiny no ho lany ao anatin'izay dia zay mahatonga ana amin'ny teny hoe eo amin'ny apatelony ny amin'izay tokony ho eritreretina anaovana ilay dalina ao amin'ny riana voalohany no tratra aloha zany ho amin'ny ezaka zay ataontsika hatreto dia mampahelantsika mandrakariva ho amin'izany fanaovana ny asana any am-banitra zany. Aza manao zay tsy ho vita fa zay tratranao sy zay vitanao ihany atao raha tahiny moa ka tena tsisy ny azonao atao dia tena hoe azonao atao kosa mitondram-bavaka ny asa eto amin'ny fiangonana. Eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ie, dia mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Minambary aza misy latsaka ry havana dia adino ilay fifampiarabana. Dia zao jerevy leo akaikinao io dia nio tsara mihitsy dia tenenao aminy hoe tia anao Jesosy hoe, dia leo akaikinao avy eo mamaly hoe mamonjy anao izy hoe zay miara-manao ary tsika. Zay man'Andriamanitra rery ho voninahitra. Zay tianao Jesosy le lazaina fa tsy ampiana hoe za koa tianao fa tianao Jesosy. Ao eny ary andeha ary sika ry havana iroso amin'ny rakitra.
hatunto sapisi sitapuna supaya yang panai yarombana namia zona hasimita itana itana
mandeha marina zao fampofavahany zao tsika ry havana ka iraintsika ny ravolahatra mialohan'ny andraisantsika ny tsotrano. Finoana sy fanantenana ny tsodranomasina izay tonoina sy omenanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ataon'i Jehovah Andriamanitra ao manana ambiampy ianao amin'izay hahasoanao, dia amin'ny asan'ny tananao sy ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao. Fa ho faly aminao indray Jehovah ka hahasoanao arak'izay nahafaliany tamin'ny razanao. Amen. Mipetraha ianareo ry havana ary manao vavavaka ao anatin'ny fahanginana. Ho an'Andriamanitra irery ho voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Raha sitrakareo ry havana dia andeha iarahantsika mamaky ania le fintiny toriteny teo, le afatra atao amin'ny toriteny teo. Mba afisena kely ary amin'ny écran le izy azafady. Ny afatra ho antsika androany raha antsika mamaky rehefa eo Jesosy mamonjy anao izy, rehefa eo Jesosy mamonjy ny afy izy. Ho an'Andriamanitra rery ho voninahitra, mirary soa antsika rehetra samy hotahin'Andriamanitra. Sadi wa